mianatra eo tongotrao. Emisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kahilote nyadamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kahilote nyadamina itwechapechakawampunaya ilote nyadamina itwechapechakawampunaya. Ireto avona ireto dia ahafahana mitazana tsara ny tanàna Kigali ao Rwanda. Novidian'ny fiangonana adventista tamin'ny fanjakany ity tany ity mba hamindrana toerana ny toeram-pianarana ambaratonga ambony adventista iray manontolo. Eo amin'ity tany mirefy 4 hektara ity, ny campus adventista Centrafrique na AUCU dia niverina ny sokatra ny taona 1970 roa taona taorian'ny adina foko lehibe tao Rwanda tamin'ny taona 1970. Ahitana lalam-piofanana 7 ao amin'ny campus ary mpianatra mihoatra ny 3,000 no mianatra ao. Ho fanampy ny fampianarana tsara kalitao dia manome fanabeazana mifototra amin'ny Kristy ny sekoly. Zava-dehibe amin'ny fanandramana ara-panahy ny isian'ny toerana ahafahan'ireo mpianatra manompo an'Andriamanitra. Noho ny fanohananao tamin'ny alalan'ny fanatry ny sekoly sabata dia manana toerana afaka hivondronana ny mpianatra. Tamin'ny taona 2014 dia nandray fanohanana tamin'ny fanatry ny sabata 17 izy ireo izay nanangana ny toeram-pivoriana lehibe. Afaka mampiditra mpianatra 5,000 ity toerana ity. Matetika ity toerana ity dia ampiasain'ny mpianatra hivoriana na ionana fotsiny. Ampiasaina amin'ny konferensa sy ny lanonana ihany koa toy ny fanambadiana. Rehefa sabata dia miara-mivory miteran'Andriamanitra ao amin'ny toerana io ny mpianatra rehetra. Tena fitahiana lehibe ity toerana ity ary sarotra ny eritreritra ny tsy fisiany izany. Olana be tokoa raha tsy hoe ity toerana ity satria ilaina isan'andro izy ity indrindra ny sabata. Mandritra ny herinandro dia ampiasainay rehefa mila miresaka sy mampivory mpianatra maro izahay ary ilaina ihany koa rehefa misy ny herinandro fiaraham-mivavaka satria isaky ny ambolana dia misy herinandro fiaraham-mivavaka tanteran'ny sekoly ary no anabatisa ihany koa io toerana io. Nandritra ny fihiboana dia nikatona avokoa ny fiangonana tany Rwanda, fa ity toerana ity kosa dia afaka nisokatra soamantsara noho izy midadasika ary afaka mpiarana tsara ny elanelana ara-tsosialy. Nandritra ny fihiboana dia maro ny fiangonana taty Rwanda tsy maintsy nikatona. Rehefa tonga nitsidika ity toerana ity ny tompony andraikitra tao amin'ny fanjakana dia nilaza ireo fa afaka mihaona atao amin'ity toerana ity foana izahay. Lehibe tokoa ilay toerana, tena fitahiana lehibe ny anananay ity toerana ity. Afaka sady niona ny mpianatra noho nampiatra ny sakana ara-pahasalamana rehetra. Ity toeram-pivoriana ity dia porofo mivaingana ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra amin'ny fotoan-tsarotra. Eto ambavaka ny mpianatra sy ny fampianarana rehetra ao amin'ny Université Adventiste en Centrafrique. Fitahiana ho azy ireo tokoa ny fanohananao tamin'ny alalan'ny fanatry ny sekoly sabata. Misaotra anao manohana ny asa misionera.
Niresaka tamin'ny vahoaka marobe Jesosy indray andro. Nisy mpampianatra lalàna iray tao anatin'ireo vahoaka ireo nametraka fanontaniana manao hoe inona no tsy maintsy ataoko mba azahoako ny fiainana mandrakizay. Inona ny voalazan'ny lalàna hoy Jesosy nanontany tamin'ny fahalemem-panahy. Izao no voalazan'ny lalàna: tiavan'i Jehovah amin'ny fonao rehetra hoy ilay mpampianatra namaly an'i Jesosy, ary koa izy tiavany namanao tahaka ny tenanao. Marina loatra hoy Jesosy. Iza nefa ny namako hoy ilay mpahalalàna nanontany. Teo dia nanao an'ity tantara ity Jesosy. Nisy lehilahy iray niainga avy any Jerosalema andeha ho any Jeriko. Fantatrareo rehetra fa mampatahotra iny lalana iny, lalana mandalo tendrombohitra izay tsy misy olona mipetraka. Koa tia ny mpangalatra sy ny mpanendaka miafina ao. Nanaiky an'izany avokoa ny olona rehetra vory teo. Fantatr'izy ireo tokoa fa lalana resahan'i Jesosy dia lalana mampatahotra. Dia hoy Jesosy: nisy andena mpangalatra ary nanafika ilay lehilahy nandeha tamin'iny lalana iny. Norovitiny izy ireo ny akanjony, nokapohiny izy ary nangalary ny vola sy ireo zavatra hafa teny aminy. Dia nilaozany navelany valapatra teo amoron-dalana, dia niaiky hatrany ny olona nanatokatoka ny lohany. Fantatr'izy ireo tsara misy jiolahy amin'iny lalana makany Jeriko iny. Nandalo ny mpisorony. Hitan'ilay lehilahy mahomena, voakapoka mafy, nandeha rà, saingy nodiny tsy hita izany. No adonony mihitsy, nahodikodo ny lohany ary nifindra tery amin'ny sisin-dalana tery ampita izy nanohy ny diany. Very hevitra izy fa mety ho Samaritana ange io lehilahy io. Tsy tiany Samaritana mantsy ny Levita. Firazanana samihafa ny Samaritana sy ny Jiosy. Fotoana fotahoriana io dia nandalo indray ny Levita. Eny tsara ny fitaraina an'ity lehilahy maratra ity. Miondrika izy nijery an'ity lehilahy ity. Lehilahy maloto, miosom-bovoka feno rano hitany. Nilanja ny orona izy ka lasa nandeha malakilaky. Tsy te hifangaro amin'ny olona mety ho Samaritana izy. Tsy ela taorian'izay dia ny Samaritana nitaingina pondra nandalo teo. Tadidio fa ny Samaritana sy ny olona avy any Jerosalema matetika dia tsy mba mpinamana akory. Ino ty hoy izy. Mieritreritra izy rehefa nahita ity lehilahy naratra ity izy, nidina nijery aingana ilay Samaritana ity sao mba misy azony hanampiana azy. Nandohalika teo akaikiny izy. Nosasany moramora ny ratrany dia nifeheziny ny feriny. Nobatainy dia nampandriny teo ambonin'ny apondra n'ilay lehilahy mahantra kely. Dia lasa izy niakatra ho any an-tanàna. Nentin'ilay Samaritana niditra tao amin'ny tranom-bahiny iray ity mpandeha lavitra ity. Azafady tompoko, mba hatsaboa ity marary ity, hoy izy tamin'ilay tompontrano. Omeo sakafo izy dia hitadiavy mpitsabo hitsabo sy hikarakara azy. Ndreto misy vola hikarakarana-reo azy. Raha tsy ampy ireny dia mbola ampiko rehefa miverina. Rehefa navita ny tantara Jesosy dia nitodika tany amin'ny lehilahy nametraka fanontaniana izy hoe: iza amin'ireo olona telo ireo ary no naman'ilay lehilahy nisy nanafika? Tena maly raha lehilahy, tsotra fotsiny, ilay nikarakara azy no valiteniny. Tena marina izany ho Jesosy nitsikitsiky nijery azy. Mandehana ka manaova toy izany koa. Nampianarin'i Jesosy ho tiany olona rehetra ange isika. Tsy maninona na manao ahoana ny endriny, ny fiteniny, ny fofony, dia mangataka antsika Jesosy mba hanampy ny namana isika. Ny namana dia ireo rehetra mila fanampiana amintsika. Aoka ho toan'ilay Samaritana tsara fanahy isika rehetra. Ndao hanahaka an'i Jesosy rakizy
amin'ny fofen'ny fifaliana indrairaka izy namako no hiara-bako anareo tratra ty sabata mahafinaritra ity. Jesosy ane omba antsika kisikely rehetra hiaraka mierinety ny lohahevitra fahafito indray ary isika izay manao hoe voaharo tao anatin'ny tafiotra. Ahoana tsara hoe voaharo tao anatin'ny tafiotra. Iza daholo ary ny mahay ny andala-tenina tafita aty dia andeo iarahantsika mamerina hoe hita ao amin'inona mola izy ao amin'ny Jaona 5:7 andao ary iarahana manao fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Aza matahotra, andao averina tsara e, fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko ho anareo. Aza matahotra. Jaona 5:7 mahafinaritra tokoa rakizy Jesosy fa zao te hanome toky asy ianao izy fa rehefa tojo fahasahiranana isika dia vonina Jesosy hanampy sy hikarakara antsika hatrany. Ka dia andeha hisoratsika sahady izy ny amin'izany dia hiaino tsara ny tantara ary tsika zao dao ary. Indray andro rakizy dia nitsangatsangana teny ambonin'ny rano farihy iray ny Jamisy indray aman-dreny. Tapoka teo dia endry fanovangongo ny rahona mainty mahatsiravina teny amin'ny lanitra. Nanomboka nilatsaka ny orana ary nitsoka mafy ny rivotra. Tapotapoka teo dia nena hery be ngenyontsy ary dia tafiditra tao anatin'ny lakan'izy ireo mihitsy ny rano. Ny rondrona ary ny kotrobaratra ary ny tsoridrika ny tselatra. Tena natahotra tokoa rakizy Jamy tamin'izany. Ny voaingana taingana araka izay azony nataony ray aman-dreniny mba hatongavany eny amin'ny morona. Jesosy koa rakizy sy ny mpianany dia mba tratry ny tafiotra teny amin'ny farihy iray. Andinge ho tantaraina aminao izany tantara izany na mpianatra sy nanasitrana vahoaka Jesosy nandritra ny tontolon'ny andro. Hariva ary ny andro izao mbola maro be anefa ny olona te hanaraka an'i Jesosy rakizy. Efa niasa nandritry ny ora maro Jesosy isan'andro ka dia tena trotraka tokoa izy. Toy ny aoka izany ny teriham-pitan'ilay farihy. Toy ny sikely ireo tanàna nanamorona an'ilay rano dia noheverin'i Jesosy ny rakizy fa tena tsara raha mba handeha sy akahaina eny amin'ny toeran'iny izy. Nitodika tany amin'ireo vahoaka ary izy. Nahafinaritra hozy izy ny tontolon'ny androntsika. Tonga nefa ny fotoana ialana sasatra ankehitriny. Dia nitodika tamin'ny mpianany indray rakizy Jesosy nanao hoe vonona ve ianareo sakaiza? Dia niatokatoka izy ireo nanaiky. Dia niakatra tao anaty sambo ary izy ireo. Dia nanaraka azy ireo tokoa Jesosy. Rehefa niroso ny alan'ny morona nefa izy ireo dia nisy olona maro hafa koa nge niakatra tao anatina sambo hafa kely hafa izay teny akaikin'i Jesosy teny ihany. Tsy te hisaraka tamin'i Jesosy mihitsy izy ireo rakizy dia iray na dia iray minitra azy fa tena hiaraka aminy foana. Tiany foana niaraka aminy. Dia faly Jesosy fa afaka miala sasatra kely indray ary izao dia nitsotsotra teo amin'ny vodin'ilay sambo nge Jesosy dia napahita tory azy ny feo mandrotsirotsy ny onja. Ny olona tao anatin'ireo sambo hafa kosa nefa dia niresaka momba ny zavatra niseho rehetra nandritra ny tontolon'ny andro sady natsako sambasambatra ery izy ireo no ilay takariva mahafinaritra. Ny sasany tamin'ireo mpianatra dia efa mpanjono nefa tamin'izay. Teo amin'ny farihy io efa hatry ny ela tian'izy ireo ny mandre ireo feo amin'ny alina sy mahatsapa ny rivotra mangatsitsika mitsotsoka. Dia niova tampoka teo anefa rakizy ny fitsoko ny rivotra. Miseho indraindray amin'ny farihan'i Galilea moa izany toe-javatra izany. Dia nijery ny lanitra ny mpianatra. Mety izy tafiotra angamba hozy izy indray tamin'izy ireo. Marina izany ho indray ny ray hafa. Nisikina hery izy ireo raha ny tambonimboloka avy any an-tendrombohitra iny rakizy ny rivotra. Tampoka ny fahatongavan'ny tafiotra mantsy ary matetika izany
ary izany indrindra no nitranga teto na anjelanjelatra tapokarantselatra ary nilatsaka mikotroparatra tsy ela akory dia niatotatota tao anatin'ny sambo nondra vaventy voatery nikikika ny mpiaratra fa tsy hita izay ny fakandrenesana ny tapatapan'ny onja sy ny kotroka mpanaraty efa zatra ray reto mpianatra Jesosy reto tsy misy zavatra izay tsy hainy mihitsy angely fandehan-javatra rehefa todo zavatsakotra ohatr'izao fantany zavatra rehetra momba ny sambo ny tafiotra tsy hitany nefa izay tao ankehitriny tsy vitany hoe natahotra fotsiny ange izy ireo fa tena niorory mihitsy tamin'izay fotoana izay dia nisy olona nahatsiaro an' Jesosy 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 hoy izy ireo nikika sahirana tokoa ny mpianatra niezaka mafy izay rehetra azon'ny mpanarato mahay natao nefa dia tsy nisy zavatra azo natao tamin'izany tafiotra izany dia tsy tsaron'izy ireo mihitsy ange Jesosy nisy tseratra mazava be tamin'izay fotoana izay nanava-tsava lanitra ka hitan'izy ireo rehetra fa io Jesosy mbola matory mbola matory Jesosy Jesosy mifo azy vonjeo zahay Jesosy efa iletika mihitsy ange ny sambotsika izao hoy izy ireo nikika hatrany nitsangana raka izy Jesosy tao anatin'ilay sambo izay naonjaonja ny rivotra sy ny sambo aravoara hita sotra teny amin'ny endriko reto mpianatra mihitsy ny tahotra kotsa sy reraka ary tsy nahavita na inona ange izy ireo natsangany Jesosy ary raka izy ny tanany dia hoy Jesosy hoe manginy mitsahara teo ny eo ihany ange dia nitsahatra ny tafiotra tsy nisy rivotra intsony tsy nisy tselatra intsony tsy nisy onja nitosika intsony nahoana ianareo sisy Jesosy ny matahotra raha nantany an'ireto mpianatra reto aiza ny finoanareo nahatosiky ny tafiotra hifanakaiky ny maro tamin'ireo sambo raka izy ka indro ankehitriny fa samy mpanjina ny Jesosy ny olona rehetra tao anatin'ireo sambo ireo tsirairay avy tsy mba natahotra ange Jesosy na dia kely akory azy nanomboka ny fampitsipitsika ary ny olona rehetra sady niresaka momba ny Jesosy nanao hoe lehilahy manahoana loatra re io fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy momba antsika mandrakariva tokoa raka izy Jesosy anio sy ho mandrakizay fantan'izay ilayntsika ary miay antsika izy na aiza ilay antsika ninonina ataontsika raha miantso an' Jesosy itsika dia tahaka an'izay nataony tamin'ny mpianatra koa no ataony antsika ko andiary hiaraka sy antso an' Jesosy mandrakariva. Miarabantsika tanora zandrany hiaraka indray isika amitina ny lesona ny anarana nandritry ny herinandro dia ny lesona fahafito izany minao fa haitsika tsara ny lohateny ny tsy anjery lesona fahafito tsy voafetra tsy anjery indro Andriamanitra ny famonjena dia atoky fa tsy mba hatahotra fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Mafinaritra ny tsy anjerintsika tadidy veloha hoe aiza ny toko sy andininy Isaia toko 12 andininy 2 Andriamanitra tokoa no famonjena ary mila mahatoky azy isika. Izay no lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro. Haitsika foana io tantara io efa ho lanintsika tsy anjery ary enina ny ankizy kely ary dia mahay azy satria mahakasika ny namahana an' Jesosy ny vahoaka tsy omby 5,000 tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2. Haitsika tsara izany. Ary rehefa fitiantsika hoe inona ny tena zavatra noraisintsika tao anatiny dia andeha ho jerentsika izany vetivety. Rehefa niteny tamin'ny Jesosy ny mpianatra hoe nona be ireo olona ireo fa alefasy mody. Rehefa nitoriteny nandritry ny tontolo andro Jesosy na aliana tokoa ny toriteny ataon'i Jesosy dia variana tanteraka ny olona tsy natsiaro hoe efa hariva ny andro tsisy ny sakafo. Dia rehefa hoe alefa mody ny vahoaka
dia ozy izy jesosy hoe ahoana omeo hanina izy ny menomenona ny mpianatra hoe ahoana ary ny zavatra ampanaovin'i jesosy zany zavatra raha araka ny fitenitsika dia hoe impossible zavatra tsy ho azo tanterahana ahoana no amanana vahoaka be da be dia teo indrindra nefany no nanaovan'i jesosy fahagagana tiany jesosy ho fantatry ireto mpianatra ireto fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra tiany jesosy raha lazaina amin'ny teny tsotra nga hoe apiditra ny solomasony ara-panahy ireto mpianatra ireto mba hahitany ny fahagagana ataon'i jesosy fa afaka manao izay zavatra tsy eritreretin'ny olona ho tanteraka izy ary mba hampiasa ny finoany ao anatin'izany. Aoka ho fantatsika ry tanora namako fa amin'ny fotoana izay toa ahitantsika fa tsy azo tanterahana ny zavatra anankiray no miditra mitsehatra Andriamanitra raha matoky azy isika. Io lesona tiany jesosy ampitaina ihany koa dia maneho amintsika fa ny tsy fahafahantsika mamonjy ny tenantsika dia tena miseho eny. Tsy afaka mamonjy ny tenantsika amin'izao isika, impossible zany raha ohatra ka araka ny fitenitsika. Fa zao nasehon'i jesosy tamin'ny alalan'io zavatra nataon'io fa afaka mamonjy izy. Ohatrany hoe ny tsy fahafahana manome hanina vetivety ny olona 5,000 ao anatin'ny indray mihinana no idiran'Andriamanitra antsehatra eo amin'ny fiainantsika. Afaka manao izany Andriamanitra. Manahoana re ny fatikitsika an'Andriamanitra satria eo amin'izay misy olana indrindra izay tsy eritreretintsika ho voavaha, iny no angatahany amintsika mba hiasany ampitomboany ny finoantsika. Eo indrindra izy no afaka ampiseho atsika sy ametoky atsika fa afaka manao zavatra rehetra izy. Mahatoky fa nanampy atsika iny lohahevitra iny. Andriamanitra ny famonjena atsika ary mila mahatoky azy itsika. Na inona zavatra miseho, na toe-javatra manahoana na toe-javatra manahoana misy atsika, rehefa miantehitra sy miankina aminy isika dia hainy ny zavatra rehetra. Tsy voafetra izy. Ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro zany ry tanora namako dia nanampy atsika be da be mihitsy ahafantatra fa izay ilaintsika rehetra dia hain'i Jesosy. Nahatsapa ihany koa tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia manome ny zavatra rehetra ilaintsika. Ary iriny isika mba hanao drafitra anaika sy ino azy ary antehitra aminy mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Ny hafatra izay nampitana tamintsika zany nandritry ny herinandro dia hoe manompo an'Andriamanitra izay manome atsika ny zavatra rehetra ilaintsika isika. Ny Andriamanitra izay topontsika dia manome zavatra rehetra. Dia andeha ary hanapa-kevitra mba hitoky aminy eo amin'ny fiainantsika. Aza mitady zavatra akavia sy akavanana, aza mitady vahaolana etsy eroa fa andeha hitoky amin'ilay Andriamanitra tsy voafetra mahay ny zavatra rehetra. Izay indray ary ny lesonantsika nandritry ny herinandro ry tanora zandriny mino afa mbola azoto hianatra ny lesonantsika mandritry ny herinandro manaraka indray. Dia mandra-pioana. Farindraй miaraba ny tanora mantanty rehetra, miaraba ny zoky ny ray aman-dreny, ny zandry rehetra ihany koa natratra izao fotoana izao indray. Amerina ny lesona fahafito izay ny anarantsika tao anatin'ny herinandro iny isika izay mitondra lohateny hoe ny velona amin'ny eto sy ny ankehitriny tany mafiorina. Ny tsenjery nda hoe raha antsika mamerina izay hitantsika amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo any andiny fa 9 sy 17. Mino aho fa efa hainao tsara io tsenjery io. Dahoary izay soratra rehetra ny mentsirimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Arak'izay tsenjery izay
ny lesontsika izay ny anarana tamin'ny herinandro iny a dia momba ny soratra masina, momba ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia natolotr'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona izany ateny izany a mba ho fanavotana ho antsika tsirairay. Ny soratra masina ny fanambarana faratampony a amin'ny toetran'Andriamanitra dia ilayntsika ny mianatra n'izany tenin'Andriamanitra izany. Tao anatin'ny lesona ataontsika dia nahitana tantarana mpivady anankiray, John sy Anna no anaran'izy ireto. Izy ireto dia nandeha nitety tany maro ary tany am-pandehanana tany a dia matory amin'ilay izy ireo. Tamin'izay fotoana izay indrindra no nokakerin'ny biby a i John. Rehefa nokakerin'ny biby izy dia tsy fantany hoe inona tokoa moa ty karazana bibilava izay nanaikitra azy ity, fa ny anona taon'izy ireo dia nandeha namonjy aingana ny toeram-pitsaboana izay akaiky azy ireo. Rehefa tonga any amin'ilay toeram-pitsaboana izy ireo dia nilaza ilay mpitsabo a fa anisan'ny bibilava mampidodozy indrindra eo amin'ny firenena no nanaikitra ny John tamin'izay fotoana izay, ary raha tsy voatsabo izy a dia ao anatin'ny adiny iray monja dia ho faty. Dia niteny nefa ilay mpitsabo tamin'izay fotoana izay fa misy fanefitra anankiray ihany a ato amiko ato a ary azo ataony manindrona azy a an'izay fanefitra izay. Tamin'izay fotoana izay nefa dia nandahy John hoe tsy azoko antoka hoe io fanafody io fotsiny a no afaka hitsabo an'io aretina io, tsy mino an'izany a fa mety misy fomba hafa ahafahana mamonjy amin'ny kaikitry ny bibilava io, mety azo ataony mitady ravikazo na zavatra hafa ihany koa, fa mety tsy hoe io fanafody iray io rery a no afaka hasitrana azy. Kanefa tamin'izay fotoana izay dia niteny Anna fa aleo tsondromina mba tsy ho tara satria ao anatin'ny adiny iray dia mety ho faty, mety hiparitaka manerana ny vatana ny pozina manontolo ka raha tara kely ny fitsaboana dia mety ho faty. Ao anatin'izao fiainantsika izao ihany koa dia mety tsy dia hitombona loatra ny zavatra toy izany satria raha mahatsiaro ny olona anankiray a fa iny ihany ny fanafody ary fotoana foarin'izay dia ho faty a dia tsy salasala fa tsy maintsy anaiky izay tenenin'ny hafa eo a mba ho fitsaboana. Ny mampalahelo anefa dia izao, raha milaza Andriamanitra fa lalana tokana ihany no ahazoana ny famonjena dia maro ireo izay mitady fomba hafa mba ahazoana ny famonjena izany. Jesosy dia nilaza fa ny teniny ihany, amin'ny alalan'ny teniny ihany no ahitantsika ny lalana mba ahazoantsika ny famonjena. Dia ahoana ary ny fiankinanao amin'ny tenin'Andriamanitra? Raha mamely ny fanahinao sy mamely ny fiainanao ny fahavalo. Ny Baiboly no mitary-dalana antsika ho amin'ny fahalalana an' Jesosy ary amin'ny alalany irery ihany no ahafahana mamonjy antsika tsirairay avy. Tao aorian'ny fahafatesany dia nampiasa ny soratra masina Jesosy mba hanampiana an'ireo mpanaradia azy mba hatakatra ny hevitry ny atao hoe fiainana sy ny fahafatesana. Ary asehony amin'ny alalan'ny soratra masina fa amin'ny alalany irery ihany no ahatongavana ho amin'ny famonjena. Ao amin'ny obolana toko 7:5 sy ny 9 dia misy teny toy izao hoe matokia an' Jehovah mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao, maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Dia izay indrindra ny tokony ataontsika tanora mantoanto rehetra, atoky amin'i Jehovah satria izy irery ihany no hano famonjena antsika, izy no afaka mitady-dalana antsika amin'ny zavatra rehetra. Raha manaiky azy isika dia izy no hanampy antsika ary izy no andamina ny lalantsika manontolo. Tsy hitady famonjena avetsy averoa isika fa amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Ho any rehetra ny afa-pitiavan'Andriamanitra, ny soratra masina dia teny feno fitiavana afatra avy amin'Andriamanitra, ary isika dia mivelona ao anatin'ny tontolo feno fahasahiranana, feno loza, feno korotana, kanefa ny tenin'Andriamanitra dia manome antoka antsika fa azontsika atao ny ahazo ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Dia mba hahatonga ny fijoroana ho vavolombelona izay ataontsika mba hahomby dia ilayntsika ny manokana fotoana isan'andro ry tanora mba handinihana ny tenin'Andriamanitra, hianarana ny tenin'Andriamanitra, hisaintsainana ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa misaintsaina izany isika dia hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika izany, ahatonga antsika hijoro ho vavolombelona mahatoky tokoa amin'Andriamanitra. Ary raha ho avy ny fotoam-pisedrana izay hisedrana ny olombelona rehetra amin'izay fotoana izay dia hitoetra ao an-tsaintsika ny tenin'Andriamanitra ary ho azontsika atao ny manohitra ny ratsy, manohitra ny fakapanahy maro isan-karazany ka hijoro vavolombelona
ho an'Andriamanitra. Manomboka izao ary dia ndeha isika anokana fotoana isan'andro andiniana izany tenin'Andriamanitra izany a, isaintsainana izany a, dia Andriamanitra hitantsika ary anampy atsika amin'ny fiatrehana ny loza rehetra sy ny fakapana rehetra alefan'ilay ratsy. Dia samy tahin'Andriamanitra, samia mazoto avokoa isika rehetra. Veloma daholo. dia faly miaraka amintsika zatovo indray amin'ity sabata ity ary faly miarabantsika rehetra ihany koa no sady manasantsika anaraka ny fiarahantsika mianatra hatramin'ny farany. Lohateny anankiray manao hoe dia maharitra sady hafahafa, dia maharitra sady hafahafa. Ndeha ovakitsika ny Genesis 2:12 mba ahafahantsika manovo lesona na amin'izany lohateny hoe dia maharitra sady hafahafa izany. Genesis 2:12 dia zao ny voalaza: dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Averitsika farany vaky teny: dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Zay ilay Genesis 2:12. Rehefa miresaka nyty Genesis 2:12 ity a dia ny tantaran'ny Abrahama no misongadinao, tantaran'ny Abrahama zay mahazo an'izany teny fikasana izany, ho tonga firenena lehibe sady ho tahiana ary ho fitahiana ihany koa. Zay le hoe maharitra, satria Andriamanitra mihitsy no manome an'izany fitahiana sy tsodrano zany, kanefa ohatra ny hafahafa ihany satria jerentsika ny tantara. Rehefa mitoy isika mandinika ny Genesis 2:12 io a, dia nisy fizahn-toetra zay nahazo an'i Abrahama ary nisy fandavan-tena lehibe ihany koa zay tsy maintsy noraisiny Abrahama, satria tsy maintsy hiala tao amin'ny tanàna izy. Dia ny tanàna misy azy tanàna ny ora. Tanàna ny ora zany a dia tanàna tena nandroso, tanàna tena mahafinaritra, ohatrany hoe mateo ty amin'ny maha-olombelona hita ao avokoa ny zavatra rehetra, kanefa mibaiko n'Andriamanitra. Zay le hafahafa hoe mela ao ianao. Dia amin'ny maha-olombelona dia tsy tokony hanaiky an'izany baiko izany mihitsy, kanefa dia niala tao i Abrahama, niala tao amin'ny tanàna izy, tao avokoa ireo ray aman-dreny, fianakaviana, kanefa dia nandao ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana i Abrahama. Ary zay le hafahafa. Ary rehefa tena manaraka an'Andriamanitra, rehefa tena manompo an'Andriamanitra isika, dia ohatrany hoe hafahafa zany, lasa ohatrany hafahafa satria tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Ny olona rehetra mieritreritra fa tanàna mahafinaritra ity, tsara ity, tena adalàna mihitsy ny miala eto ora, kanefa i Abrahama dia nandeha niala tao ora. Ny antony anankiray anisan'ny natonga ny Abrahama niala tao dia nivavaka tamin'Andriamanikafa na ny sampy ny olona tao ora. Zany hoe na dia ty ora zany ny fandrosoan'ny tanàna, vokatra ilay fanompoan-tsampy, vokatra ilay zavatra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra, na dia nahafinaritra dia niala i Abrahama. Ary zay fanapahan-kevitra raisika zatovo zany amin'ity lohahevitra fahafito ity, na dia ohatrany tao mahafinaritra azy, na dia tao ohatrany mandroso azy, na dia ohatrany ao daholo ara ny olona rehetra sy ny fianakaviana, rehefa misy zavatra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony miala isika, dia tokony mandeha isika. Zay lohahevitsika raha toa ka fitinina, ary dia irariko mba hanao fanandramana amin'izany a ianao. Mandrapiresaka indray ary. Jesosy mba maniry ny anao ny sitrakao, efa ela no nikiry tsy naomby
tramizao raha anio mandreny antsonao dia torotoro fo tô hiova olombaovao tapakely traifo nefizany tsy maharitra tsy manety ho lasa lavitra raha pitsode injay no malikolo miverina hindray zao jesosy mba tantano arovy sy tohano miangady mitoreo jesosy ovonjeo ty zandrinao vonjeo toriteny marone fare be nianatra voaray fa niampiatry reny ane de to sarotra tsy ay vao mandroso indray mandingana hoe hanaraka anao dia indro favofingana potraka sy lavoa tsy azo antokany hoaviko tsisy antenainany amiko raha tsy tantananao de inoko fa tsy ho tafita aza velande irery ampio fankely ery miangady mitoreo jesosy ovonjeo ty zandrinao vonjeo jesosy ovonjeo ty zandrinao vonjeo jesosy ovonjeo ty zandrinao vonjeo faly miarabanao indray na hatratra ny sabata mirary sabata feno fitahina momban'ny fahasoavan'Andriamanitra tonga sady amin'ny lohahevitra fahafito zasenao tahaka an'ireo teo aloha ihany ny lohahevitra fahafito dia ilainy arahantsika nianatra ny amin'ny ahaza ilay mpanome ratsy fanahy manome ihany izy kanefa ratsy fanahy lohahevitra izay nifototra tamin'ny tantara faharotoko fa 7 andriny ny 4 ka hatramin'ny 7 dia tao anatin'izay ilay nisafidianana andiny indray mba ho fitatity andeha hoe mba samy amerina ny azy iny azy rehefa nianatra ny amin'ny ahaza isika dia nahita fa ny tantarany ahaza tokoa no ahitana famoizan-javatra tena matsiravina dia vokatry ny fandavana an'Andriamanitra vokatry ny fandavana ny fanasan'Andriamanitra izatoetra azy anefa izany ary hitantsika tao anatin'ity lesona tao anatin'izay herinandro izay ity fa ny fanoloran-javatra ho fanatitra dia tsy hoe toetra tsara na hoe toetra miabo mandrakariva fa raha tsy safiditsika tsara
ny fomba sy ny anolorana azy de tsy mifanandrify amin'izay zany le izy de niara-nianatra isika fa ny fanatitra koa rehefa atolotra ny devoly de manjary lafo vidy lavitra noho ny fanolorana ny fiainantsika manontolo a ho an'ny Kristy ilay mpanavitra ilay namorona antsika ka ho an'ny aza manokana zany a dia nanome ihany izy fa saingy tamin'ny ara-tsi-panahy iray tamin'ireo taranaka ratsy fanandrindra avy tamin'ny Josafata mpanjaka mantsy a ny mpanjaka aza ary ny hevitra ny amin'ny zavatra ara-panahy ihany izy ity mpivavaka izy ity fanandan'ny fananany maro tamin'ny fanaovana fanatitra sy fandoroana didikazo manitra teny amin'ny fitoerana avo sy teny ambonin'ny azo maintso rehetra teny ka rehefa hitatsika ny tantarany izy tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra araka izany de tsy nahazo ny fiarovana manokana avy tamin'Andriamanitra intsony a iaza ary teo a no nitranga zany a ny tsy mety ary andraisantsika lesona amin'izay fialana amin'Andriamanitra izay ka izao no fampitandremana izay lesona manokana manandanja ny meny ity taridalan'ity asainao mba averina tsara ary tsy ho adiniona de hoe mety alaim-panahy ny kristianina amerina ny ampafolony ary amerina fanatitra amin'Andriamanitra vokatry ny hery manosika tahaka ny an'ny jentilisa de hoe ho takalo ny fitahiana sy ny fierovana marikoriko an'Andriamanitra nefa zany zay le nampianaran'ny lesona fa zao irin'Andriamanitra ny anomezantsika tsy ho fiandrandrana ny fitahiana ho avy fa kosa ho setry ny fitahiana izay efa niraisina sy ny fitahiana izay hoe feno fiarovana ny fiahin'Andriamanitra atsika de izany manaovantsika fanomezana ho an'Andriamanitra ka ho an'ny aza de tsy tahaka izay le izy de zasenao ny mandray lesona ho an'ny aza de tsy vonona ny hanomela an'Andriamanitra nampy azy ino azy akory ary izy tsy vonona mihitsy zany izy anome eny fa na de ny finoany azy an'Andriamanitra fa nohidiny mafy mihitsy ny azy ny varavaran'ny fony zasenao kosa mandondona ampotsika Kristy ankehitriny a isan'andro san'andro a andeha isika anaiky azy ary anome amin'ny tsipo mihitsy amerina amin'Andriamanitra ny ampafolony sy ny fanatitra satria zany ny fanomezana vokatry ny fitahian'Andriamanitra atsika fa tsy sanatria hoe hiandrandratsika ny fitahiana izay mbola ho avy ka izao lay fanontaniana izay napetraky ny taridalana taminao hoe mofo isika tsy tadindomondoza koa amin'ny fanaovana tsinitsinina ny feon'ny faminaniana sy ny fanasan'Andriamanitra mba hizaha-toetra azy de ohatra an'izany anie ny fanasany antsika mba hizaha-toetra azy amin'ny famerenany ampafolony sy ny fanatitra haitsika tsara manko ny resahan'ny Malakitoko fahatelo ny andinin'ny fahafolony amin'ny tenenan'Andriamanitra atsika mahakasika an'izany fa andeha hiverina amin'Andriamanitra amin'izay ka amaly ny antsiny ary anaiky hizaha-toetra azy fa andramo ka hizaha fa tsara tokoa Jehova Andriamanitra rehefa hitantsika amin'ireo tantara maro izay ianarantsika ao amin'ny Baiboly zany de zao ihany koa ny anarantsika tanatin'ity taridalana ity fa rehefa miaiky ny fahotany sika ary ninona zany a ny lasana fahadisoana izay mety ho efa nataontsika raha ohatra ka mino fa eken'ny ray ny fanatitra ataon'i Jesosy ho aso anao de mihavana amin'Andriamanitra zasenao so ihany fa teo Kristy andeha Kristy a no ekena fa manjary very ny zavatra rehetra eto tany ary very koa ny fiainana mandrakizay andeha zasenao anaiky ny fanasana feno indrafo izay ataon'Andriamanitra de mba andraisantsika ny fanatitra lafo vidy indrindra izay natolony de ny fanomezana nomeny Kristy izany ry namako nianatra isika fa takian'Andriamanitra ny andro tsahantsika ny ampafolony amin'ny trano firaketany de andeha averina amin'Andriamanitra amin'ny fomba entitra sy ampahitsiana ary ampahatokiana izay ampahany de ampahafolony fotsiny amin'ireo izay nomen'Andriamanitra asainao izany ary mitaky fanomezana sy fanatitra avy amiko sy avy aminao ihany koa izy de andeha atoky amin'ny fanomezana an'izany amin'ny famerenana an'izany amin'Andriamanitra koa isika ka andray ny fankasitrahan'Andriamanitra hatrany hatrany de Andriamanitra ne hanampy asy ianao hitahiry asainao amin'ny fiarahana aminy ka hanaovantsika ny sitrapony ahatonga antsika ho mahatoky fa tsy mpanome ratsy fanahy tahaka ny aza fa anaiky ny sitrapon'Andriamanitra de hamerina ny ampafolony ampatokiana ary hanome ny fanatitra koa ampitiavana be de Andriamanitra hitahanao sy ny ankonanao amin'ny rary sabata feno fitahiana ary mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray samy tahian'Andriamanitra. Faly tafahoana finaritra aminao indray ry mpijery ajaina manaraka ny fandarantsika
manolotra ny fiarabana ho anao miaraba ihany koa ny namana teknisiana izay mampifandray atsika amin'ny alalan'izao fandarana izao ao anatin'ny famerenana na fanaovana jeritodika n'lay loha hevy-dehibe zay raha tsika am'ty telo volana ity sika manao mitantana ny fananan'ny tompo mandra-piavany ka ao anatin'ny herinandro fahafito no misy antsika manao hoe amin'ny reto kely indrindra ireto inona moa no tiana holazaina am'izany lohateny izany ao anatin'ny famelabelarana sy ny fampitinana no ahafantarantsika izany ho anao zay mbola tsy nanaraka ny fahandarana mihitsy fa anao zay nanaraka nyzany nandritra ny herinandro niaraka namerina anyzany nandritra ny herinandro dia ho fampatsiahivana sy fampitinana no andraisantsika izany melo izany ara dia andao sika hiaraka ivavaka raina itsara zay ny an-danitro misaotra satria tsy navelanao diso anjara am'izao fotoam-pitahina izao ndray zahay fa navelanao iaino ny feonao andray lesona avy amin'ny teninao ary anao fampiarana eo amin'ny fiainanay avelao ny alokay ary sokafiny sainay mba hatakatra zay tianao ambara fa tononinay amin'ny anaran' jesosy nivavaka amen amin'ny reto kelindrina reto zay no lohateny zay nomena ny fandarantsika nandritra ity herinandro ity fanontaniana no amin'ny tianantsika azy iza ary no tiany jesosy ho lazaina tiany ambara aminy hoe rahalahako kely indrindra ndao ny vakitsika ny matiotoko fa 5 de zao ny voalazo amin'ny andininy fa 7 matiotoko fa 5 ka ny andininy fa 7 dia amaly ny mpanjaka ka anao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray am'reto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko mazava ny tenin'andriamanitra fa raha miteny hoe rahalahako kely indrindra jesosy de te hampatsiahy izy fa tsy izy akory ireo fa ireo vahiny ireo kamboty ireo mpitondra tena ireo osa ireo sahirana ireo boka arabaky teny tam'izany fotoana izany zay azo ampitainany koa am'ireo marary sy manana olana tsy azo vahana sarobahana am'izao miarabelona amintsika izao ireo mpifatotra zany hoe ireo olona oatranomaizina izany ireo tsy manana n'izay ilainy aranofo ireo tsy mety hanana fiainana mendrika noho ny fanelikiliana ara-piarahamonina ireo zay notsaraina antendrony ireo zay manana fahasembanana ka tsy afaka miasa ireo kivy ara-petseposy ara-antsaina ireo efa ho faty ireo mizaka ny vokatry ny fahadisony ireo sestany ireo babo anady ireo tratry ny fanararotana ireo miandrandra fanampiana avy amin'ny tanan'ny hafa mba azony manomboka fiainana indray reny rehetra reny no tiany jesosy ho resahana aminy hoe ireto madinika rahalahako kely ireto ahoana ary ny fomba ifandraisantsika amin'izy reny ahoana ny tokony ataon'izay misoratena ho kristianina manoloana ny fahoriana sy ny fangirifirina zay iretan'ny hafa andao jerentsika indray ny filazantsara ny lioka toko 10 ka ny andininy fa 7 sy ny andininy fa 8 zao ny vakanteny lioka toko 10 ny andininy fa 7 sy ny andininy 8 ary izy namalika nanao hoe tiavany Jehovah'Andriamanitra ho amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra tiavany namanao tahaka ny tenanao ary Jesosy taminy marina ny navalinao ataovy zany dia ovelona ianao miresaka mivantana tam'ilay tovila mpanan-karena Jesosy teto zay te hanamariny tena ary amin'ny lafiny anankiray te azo famonjena ihany koa satria nangetaeta fatratra an'izany izy de ozy izy Jesosy hoe inona ary no lazainy mididy tiava an Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny fananao rehetra de tiava ihany koa ny namanao tahaka ny tenanao mandehana de manaova toy izany ihany koa ary mpiara-mianatra namana tsy misy azo atao ankilabao zany na ny fanompona an'Andriamanitra sy ny fitiavana azy
na ny fitiavanamana sy ny fikarakarana azy eo am'izay ilainy ihany koa ho an'ireo zay milaza fa kristianina. ny atao hoe rahalahy rehefa te anamarina ny fanakantonana ny tanana sy ny fanakantonana ny paosiny ny mpino anankiray de mieritreritra fa ireo rahalahy tiana horesahana dia ireo zay mitovy raha aminy, zany hoe reo misy roy ara-pianakaviana. Mieritreritra izy ireo fa ireo iray fivavahana aminy mitovy faharesehan-danitra aminy ara-pivavahana. Mieritreritra izy ireo fa ireo iray zom-pirenena aminy ary aretina zay nanjonijosy ihany koa zany. Kanefa dia nanome lesona mikasika ny tantara n'ilay Samaritanina tsara fanahy Jesosy miresaka manao hoe izy ary no namany. Dia ozy izy ny valiteny hoe ilay antra azy, ilay niaro azy, ilay niay azy, zany no namany. Ary mpiara-mianatra namana ny namantsika de izay rehetra mila ny fikarakarana avy amin'ny tanantsika. Donc ovakitsika ny Deutéronomie 5:10 ka ny andininy fa 1:10. De zao ny voalaza ao Deutéronomie 5:10 dia amin'ny andininy fa 1:10. Fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no nandodiko anao hoe sokafo tsara amin'ny rahalahinao ny tananao de amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao. Ry mpiara-mianatra namana, tsy ilaozana alahelo ny tany. Indraindray entin'ny olona hanamarinana ny tenany zany hoe efa ny baiboly mihitsy eny milaza fa izy foana ny mahantra e, ka atao ahoana moa, inona moa no azo atao? Ry mpiara-mianatra namana, ny soratra masina ny mampianatra atsika fa ataovy zay azo ny tananao atao. Raha mbola misy azonao atao dia ataovy izany. Ao amin'ny Isaia 4:20, ny andininy 9 sy ny andininy 7 de zao ny voalaza. Tsy izao va ny fifadiana zay ankasitrahako, de ny amany famatoran'ny faharatsiana sy anaboraka ny fehiny zioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary hanatapatapaka ny zioga rehetra, moa tsy nizarany mofonao hoaninona va sy ny ampiatran'ny oro-manjenjena, ary mba hanafinao zay hitanao mitanjaka ka tsy irimbelona amin'ny namanao ianao. Zany no fifadin-kanina tadiavin'Andriamanitra amintsika, fa tsy fampahorin-tena tsy akory. Izany no tadiaviny dia ny anokafana ny fahalalan-tanana sy ny fahalalam-po eo am'ireo zay milaza fa manaraka azy sy mino azy, ka tsy hijery fotsiny, tsy irimbelona am'ireo zay mila ny fanampiana. Ny fanampiana ny mahantra de tsy tokony hiteraka fiaikinan-doha tsy ilaina am'ireo zay manampy azy, ary tokony hiaro azy ireo amin'ny fanararotana ihany koa izany. Mahafaoka ny fanarenana amin'ny lafiny efatra ny fanampiana ny olona zay ampitsika sy toanatsika, de ny lafiny ara-nofo, ara-petsepo, ara-piaramonina ary indrindra ny ara-panahy ihany koa. Moa miatraika mahakasika an'ireo lafy rehetra ireo ve lay tolotra zay omentsika reo mitady ny fanampitsika. Indraindray misy ny endrika fanararotana zay mahakivy atsika, fa to ny lafiny iray eo am'ilay lafiny efatra ihany no mahaliana lay olona zay tolorantsika tanana, de indraindray kivy isika, miraviravy tanana sika, kanefa tsy antony tokony anakatonatsika ny fahafahatsika manao eo amin'ny fanampiana ny hafa izany. Ry mpiara-mianatra namana, misy ohatra anankitelo tamin'ny fiara-mianatra nataotsika tamin'ny herinandro ity, dia i Joba, i Zakaiosy ary lay tovolahy-panan-karena zay voaresaka ao amin'ny Lioka 10. Raha mijery ny fiainan'izy telo mirahalahy ireo sika dia zao ny lesona azy tsoahana. Tsy tokony ho faritana amin'ny fitahin'ny arena ny fiainantsika ara-panahy. Ny baikoan'Andriamanitra no aoka hanetsika atsika hanampy ny ory, zany no tokony ho arofanina ao antsika am'ireo fietsika rehetra zay ataotsika manoloana n'ireo namantsika zay trapasairanana sy mila tanana avy amintsika. Raha mamaky ny bokin'ny Joba isika ao amin'ny 7:20 de misy lesona sarobidy zay tokony mbola ho raisin'ny kristianina am'izao fotoana izao voalaza ao.
joba toko fahasemborapolo ka ny andininy fa rombiny folo hatramin'ny fahinina miny folo no vakitsika satria namonjy ny ory zay nitaraina sy ny kamboty zay tsy nanan-kamonjy ny fisaorana zay efa ho faty dia tonga tamiko ary ny fony mpitondra tena nampifaliako ny tafy fahamarinana ka mba nitafy akosa izy eny tahaka ny lamba sy ny amama ny rariny zay nananako efa maso ho an'ny jamba ary tongotra ho an'ny mandringa ary iray ho an'ny malahelo a ary ny adin'ny olona tsy fantatro aza nodinihiko ary mpiara-mianatra namana indraindray manidy fo manidy varavarana isika manoloana an'ireo fahoriana zay manodidina antsika satria everitsika fa tsy mahakasika antsika izany ny lesona omeny joba eto a de zao nidirany avokoa zay rehetra azony nanaovana fanampiana sy fiantrana ary tam'izany dia nahita fifaliana sy nahatsapa fifandraisana ety tamin'Andriamanitra ny tenany mba tianao ve ny anana am'izany fanandramana izany andao andramany andao irosoana izany fihetsika zay nataon'ny joba izany ho an'ilay tovilao amin'ny loko atoko fa 7 dia natakalo ny harena ny hoavany mandrakizay voalaza ny soratra masina fa niala tamin'alahelo izy aloha izy de sasy hoe akory ny alehibeny ny asarotany ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra raha mamaky ny epistily nosoratan'ny Paoly an'ny Koritianina isika ao amin'ny Koritianina voalohany toko fa 13 ny andininy voalohany ny andininy faharoa ihany koa de zao no voalaza Koritianina voalohany toko fa 13 de ny andininy voalohany sy faharoa tsy manina tohizatsika amin'ny andininy fahatelo aza de zao no voalaza na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manana fitiavana de tonga varahina maneno sy mpantsona am'karantsana ary na de manana faminaniana aza ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na de manana ny finoana rehetra aza ka mahafindra tenibohatra kanefa tsy manana fitiavana de tsinitsinina ary na de omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na de atolotra odorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana de tsy mahasoa ahy akory izany ny antony tokony anetsika ny vahoaka an'Andriamanitra izany eo amin'ny fanaovan-tsoa dia ny fitiavana zay ery manosika manery ka mitaona antsika hiantra tahaka an' Jesosy ihany koa ry mpiara-mianatra namana ny soratra masina dia mampianatra atsika mibaiko atsika handray fepetra manoloana an'ireo mahantra sy andalam-panarenana ny toerana zay misy azy ao amin'ny boky anankiray nosoratana mpanoratra kristianina antsoina hoe Ellen White dia ao amin'ilay antsoina hoe Testimony for the Church volume 3 pejy faraka 119 de zao no fanambarana atao amin'izany boky izany hitako fa fitantanan'Andriamanitra mihitsy ny ananan'ny mpitondra tena sy ny kamboty ny jamba sy ny marenina ny kilemaina sy ny olona trapahoriana amin'ny fomba maro samihafa fifandraisana kristianina kaiky amin'ny fiangonany zany hoe tena programan'Andriamanitra mihitsy ny mampifandray an'ireo olona zay to miteraka fahasairanana ary ao an'ny sasany aza de miteraka fahasorenana ireo amin'ny fiangonana natao izany toetra ny vahoakany sy ampitombony tena toetra marina nanan'izy ireo izany ry mpiara-mianatra namana raha isoa tombotsoa raha toka ianao no manana n'lay fahafahana manome sy manohana manampy de lay hafa no mandray zany ozy de saosy hoe sambatra ane ny manome no ny mandray aoka re mba tsy isika indray no aniry handray haniry angataka aniry tady fanampiana faraka zay fahafahamanao am-pelantanantsika zay fantatra fa kely no ny toejavatra irantsika malala ny fahasairanana ny olana isan-karazany zay iainana kanefa zay kely ananatsika zaraitsika ampifaliana ampitiavana de hitondra fahasambarana ao antsika hitondra fiadanam-po atsika ary ampanahaka atsika ny toetran'Andriamanitra ilay mpanome misy teny malaza anankiray manao hoe azotsika atao ny manome na dia tsy tia aza saingy tsy azotsika atao ny milaza fa tia kanefa
tsy manome. Ny tompony hoe hitahantsika anome fifaliana ho antsika ka ahatonga atsika ho anana nytoetran'andriamanitra mizara sy manome ary ho fanamevanana ny hafa ny fisitsika eny anivon'ny fiarahamonina. Fanatitra ny sekoly sabata isika raha iso tombontsoa raha iso fitahina ny fahafahana manao zany fandraisana anjara izany ho fampiroboroboana ny asan'andriamanitra. Koa dia manasanao ao anatin'ity feokira mahafinaritra ity no anatanterantsika zany fanatazana ny fanatitra izany. Raha inay tsara sy be fitiavana ny an-tanitro saotra tera sy laza voninahitra no atolotra eo anao satria tsara ianao, lehibe ianao, mahery ianao, endry ianao. Tsy misy azonay atao afa-tsy ny fankasitrahana tompo no ireo fitantanana maro samihafa izay nataonao tamin'ny fiainanay. Misaotra noho ny teninao izay tonga ra-potoana manome hery, manome fanapahan-kevitra ho anay. Misaotra noho ny amin'ny fahafahana sy ny fahalalan-tanana izay nambolenao tao am-ponay ka ahafahanay mandray anjara amin'ny fanapariahana ny fahatsaranao any amin'ireo toerana sy faritra maro samihafa izay mila izany. Tompo tahio zany ampitomboy mba ahavita betsaka tsy noho ny fatra ny fanomezanay fa noho ny haben'ny fanomezanao sy ny fahasoavanao. Matoky sy mino zay fa ho mpiara-miasa mahatoky aminao ity mpiara-mianatra izay niaraka nanaraka ny teninao teto androany ity ka dia ho mpanohana mahatoky izany asanao izany amin'ny toerana sy ny fotoana rehetra. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy miaraka amin'ny famelana ny heloka tsararay avy. Amen. Dia maneho fankasitrahana feno ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany misaotra betsaka ihany koa ny namana teknisianina izay nanatsara hatrany ny vitany omaly nanao izay ho afany teo amin'ny fampitanany feo sy ny sary tato atokantranonao. Manao mandram-piona ihany koa avy amin'ny alalan'ny firaretsona ampitain'ireo mpiara-miasa rehetra ny fanemy teto samoten'Andriamanitra tompoko. Faly miarabantsika rehetra indray amin'ity fandaharana ara-pahasalamana ity. Fahaizana mividy sakafo izany ny nolohateny izay hoentiko aminareo amin'ny izao anio izao. Hoy ity mpanoratra anankiray Ellen White. Rehefa mandray ilay fanavaozana ara-pahasalamana isika dia tokony mandray azy amin'ny mahandraikitra fa tsy hoe mandray azy io ny hafa dia mandray ihany koa ny tena. Inona no atao alohan'ny antsenana? Ahoana ny fomba fiantsenana? Misy tsy ambaratelo ve mba hanamaivanana ny fandaniana ara-pahasalamana? Ny valin'ireo fanontaniana ireo no jerentsika ao anatin'ity fandaharana ity. Andeha raisitsika voalohany ny atao alohan'ny iantsenaina. Mila manao drafitra isika. Ny drafitra voalohany dia sakafo hohanina mandritra ny herinandro. Ny drafitra faharoa lisitry ny zavatra hovidiana rehefa miantsena. Andeha raisitsika ny drafitry ny sakafo hohanina. Ity drafitra ity dia amantarana na voalanja tsara ny sakafo na tsy. Tsy maintsy tazany masontsika ny sakafo mety miverimberina ohatra
intelo isika ninan-tsaramaso tao anatin'ny herinandro tsy maintsy ho hita eo koa ny sakafo tsy tokony hohanina miaraka. Ity drafitra ity ihany koa dia manampy mba tsy andaniana fotoana sy eritreretana ela intsony. Tsara raha ataontsika ao anatina tableau iray ity drafitry ny sakafo hohanina ity ka ahitantsika ny tsanganana voalohany ny andro ny alahady ka hatramin'ny sabotsy ary ireo tsanganana manaraka dia ahitantsika kosa ny sakafo maraina, ny sakafo atoandro ary ny sakafo hariva. Ilay drafitra faharoa indray dia ahitantsika ny lisitry ny zavatra hovidiana. Aoka adika ny lisitra ny zavatra rehetra tokony hovidintsika ary aoka hokajiana ny vola tokony holanina dia izay no entintsika anetsena. Ary rehefa tonga eny etsena dia izay voasoratra ao anatin'ny lisitra ihany no tokony hovidintsika. Ny faharoa indray dia inona no atao rehefa miatsena. Ny voalohany aoka ny atsara ny zavatra no kendrena fa tsy ny abetsany. Tsara ny voankazo rehefa masaka nefa aoka irony voankazo fenofeno sy mafimafy ary mangirana ny hodiny. Toy izany ihany koa ny legioma. Tsara ny legioma raha mafimafy sy fenofeno ary malama ny hodiny. Ny anana, tsara ny anana raha milenodenoka izy ny raviny zany ary tsy maina ny tahony. Tsara ihany koa raha mividy ohatra tsika ny voanio, tsy irony izay efa milona ao anaty rano fa mbola ilay voanio mbola miaraka amin'ny foniny no hovidintsika. Ny faharoa, ny vokatry ny vanintaona no aoka hovidintsika betsaka. Ilay paharitsika dia manana ny fahendrena tapitrohatra ary manome amin'ny fotoanany izay ilain'ny tsirairay avy. Tonga amin'ny fotoana mafana ireo voankazo be ranony. Tonga aloha kelikely ohatra ny ririnina ny zavoka satria tena misy ilaina azy amin'ny fotoana io ho fanomanana ny ady amin'ny atsika. Araka izany tsara ny mamantatra ireo vokatra miakatra amin'ny vanintaona dia ireny no tokony ary tsara indrindra no vidiana betsaka sady mahasalama no tsy ampangirifiry atsika. Ny fahatelo ny vokatra eo an-toerana no aoka hovidintsika satria mbola vaovao ireny vao niala avy teo amin'ny toerana izay nambolena azy ary afaka misafidy izay tena tsara isika fa aoka tsy ny avy any ivelany ireo vokatra avy any ivelany no afaratsika. Toy izay indray ny fandaharantsika tamin'ity maraina ity.